Ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa. Ampela miary dia anterina ny fiarabanina ho anareo izay manjoatra ny onjam-peo ny 3:30 amin'ny ity talata fa 30 ny volana janoary taona 2020 ity dia misaotra anareo ihany koa manaraka trano ny onjam-peo ny radio Don Bosco indrindra fa ny fandaharana Ampela miary rehefa talata toy izao. Anterina ihany koa ny fiarabanina ny namana Arliva, izy no teknisiana nampifandray antsika ao anatin'ity ora iray hiarahana eto anio ity. Ny vahintsika amin'ity talata farany ao anatin'ny volana ity dia satria moa zany talata fahadimy anio dia miaraka eto daholo zany andriambavilanitra rehetra izay miaraka manatontosa ny fandaharana Ampela miary dia eo ny vahintsika Ramatoa Margot dia eo ihany koa Docteur Lanto dia eo ihany koa Ramatoa Aliette Abraham. Miarahaba nareo telo mirahavavy mivahiny ato anatin'ny fandarana amin'ny tian'io ity ary dia anterina ny firarintsosa ny fisaorana sahady ety ampiandohan'ny fandarana ho anareo manaiky indray iresadresaka ao anatin'ity fandarana ity amin'ny tian'io ity. Ohatra mangina betsika zany menanareo ny fitenenana miraba zany mirabantsika tafaraketo dia miraba ny mpiaino rehetra dia miraba ny mpiara-miasa Arliva. Ia ombako manana izay tenin'ny Aliette zay amin'ny fanamafisana ny fiarabana ny mpiaino mpiara-miasa isika eto amin'ny plateau ihany koa. Anay aby izay voalaza rehetra izay miarabantsika rehetra eto dia miaraba ny mpiaino miaraba ny teknisiana. Ampatsahivana zany ety ampiandohan'ny fandaharana fa afaka miditra mivantana ianareo rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany ato anatin'ny fandaharana dia tsy miova ny laharan'ny telefona fa anareo miditra mivantana fa eo ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ny SMS dia azonareo alefa dia ny ety ampiandohan'ny fandaharana amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Zay no ele fa ny loha hevitra nalahatra ao amin'ny tian'io ity hiarahana mamakafaka eto indrindra nasananao mpiaino sady ao anatin'izay ny amin'ny andraisanao anjara amin'izay fanehoan-kevitra mety hoe fijoroana vavolombelona io mety fanontaniana ihany koa momba ny loha hevitra na soso-kevitra ihany koa avy aminareo mpiaino dia ny hoe ray dada manao ahoana manoloana ny fanamby ankehitriny. Averiko indray mandeha ray dada manao ahoana manoloana ny fanamby ankehitriny. Matoa ny safidina manokana izay ho alahatra ho velabelarin'ny eto ry izy telo mirahavavy dia misy ny antony dia samy omeko anjara fitenenana ianareo hoe raha aminareo tsirairay avy zany dia inona tena hoe manesika anareo ho resy lahatra amelabelatra an'izay loha hevitra izay tompoko. Anomboka ako eny tompoko. Ny manokana zany dia hoe ankehitriny dia vomea mavezitra ny lanjan'ny asy ny fianakaviana. Dia rehefa mitentsika hoe asy ny fianakaviana, rehefa miteny hoe fianakaviana dia misy lohany. Dia ny ray na idada zany atao hoe loham-pianakaviana izay mitsy amaritantsika ny ray zany loham-pianakaviana dia zany voalaza teo hoe zao zany atao hoe BDB zavatra mitranga ny anivelany ataoko ny ivelan'ny trano ny anivelan'ny firenena BDB zany zavatra iainantsika ilomanosantsika tsy maintsy ilomanosana dia hoe le fianakaviana zany mila mijoro ary zao vao tena ilaina ny fianakaviana izay tarihan'ny raim-pianakaviana. Tsotsotra zany ny teniko. Mihamavesatra ny asan'ny fianakaviana, lanjan'ny fianakaviana. Ya, Ramatoa Margot. Ya. Tena mazava be sahady le
famaritana voalohany lazainy madama Aliety teo mikasika ny hoe nahoana ny safidy an'ity loha-hevitra ity sika anio fa anapiako azy fotsiny angamba dia izay hoe dada miomana ve mahatonga an'izao zava-misy ankehitriny izao satria miainga avy any amin'ny fianakaviana ozy tsika ny fanabeazana dia mivelatra any amin'ny fiarahamonina dia natsapa zany tsika fa misy andraikitra tokony ho raisin'ny ray manoloana n'izany rehetrarehetra zany indrindra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Fanoizana ny tokapohitra ny siny moa dia ao amin'ny fahasalamana ihany no eritreretana ny zavatra rehetra dia ho ana le ray zany eo anatrehany zavatra rehetrarehetra tena hoe loam-pianakaviana izy tena hoe ny homana ve izy fa ny azy zany tena ao apetrako ihany koa satria ao anatin'ny fanamby izay iomanany sy zavatra rehetrarehetra dia hoe tena manabe tokoa ve izy ao anatin'io seha-pibeazana voalohany indrindra mamolavola ny olombelona io dia ny ankohonana zany aina sy vatana zany no tena hitondrako ny hevitra hoe izy ilay mpanome aina mpanabe mpanara-maso mpitarika zay rehetrarehetra fa aina sy vatana adidiny raha vo resaka ray mpianakaviana. Dia ary ho faritantsika tokoa ny atao hoe ray na dada ny olona mety manetikitika ny mpiaino zao hoe ny akamarony mety tonga dia tena hoe ay ray mpianakaviana zany ray niteraka le ray nahitana masoandro le ray na olombelona fa tsara ihany nametrahantsika ny famaritana ny hoe ray ahoana moa zany mety hoe ray aman-dreny nanabe sy ny taiza fa mety tsy niteraka ve tsara ngamba ny ametrahantsika an'le izy tonga koa dia hiteny raha mitetsika hoe ny fanamby ankehitriny ny dikan'izay zany dia hoe ankehitriny mitidika ho jerena rehefa miteny an'izay zany tsika dia hoe hafa zany no ny ainana teo aloha ny famaritana ny ray zany hatramin'izay ngamba ny lazako anazy dia hoe tsika ny tety hoe loha-pianakaviana izy manome aina izy voalaza daholo zany anisany ao anatiny hoe izy no misolo tena ny fianakaviana koa any ivelany any anivon'ny fiarahamonina any ivelan'ny trano zany izy miaro ny ankohonana zany famaritana ny ray hatramin'izay ary mbola mitombona hatramin'izao zay voalaza zay zany izy mamelona izay tena tsy adino hoe mame aina izy fa adidiny ray koa ny mamelona ny filazantsika azy moa dia hoe mivoaka ny trano izy mitady vola ahafahany mamelona ny ankohonana re zany mbola mipetraka hatramin'izao mbola ao anatiny zany renydrehetrarehetrena hatramin'izao fa ankehitriny zany zay le ataoko hoe miova ny toetrandro miova misy mivoatra zavatra be dehibe zany dia hoe misy zavatra hafa koa takiana zany hoe rehefa faritina indray zany ny ray amin'izao fotoana zao ny teny teo moa zany lanto le hoe aina mame aina izy fanasy vatana sady hitiko molona zay nateo aina sy vatana aina sy vatana dia hoe raha ohatra satria raha le lazaiko teo dia hoe zay le andrasana amiray zay le fanabeazana nandrasana tamin'ray tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsy nanao izy taloha fa nanao mihitsy izy ary nanao zay efana izy ary tena niezaka izy zany namity zay adidy sy andraikitra zay fa amin'izao fotoana zao zany miova kokoa zany ny fomba fijeriny zany hoe fanabeazana zany hoe ahoana zany beazina zany ahoana le olombelona le fanampin'izay le tena tiako antanina zany le hoe le ray niteraka nahitana masoandro nahary an'le vatan'olombelona ve le nanome aina tao anatin'ny didy sy ny andraikitra hoe mandray anjara ao amin'ny fitohizanaina sa ny mety hoe ray nananganjazana hoe ray ny zanaka tsy nateraka izay zany tiako hoe tena faritana ao anatin'ity resaka tsika ity anio hoe ray dada izavy zany ireo nandraisako azy dia ny hoe ao anatin'ny fanabeazana anankiray zany ao anatin'ny fanabeazana olona anankiray raha vo lahy izy lahy dia azo eritreretina hoe ray
akoatran'le fanlazainy aliety teo fa hitatra bebe kokoa zany ao anatin'le hoe fanabiazana satria eo anivon'ny famaritana voalohany indrindrany hoe ray nataontsika hoe dada de ilay niaraka tamineny de nanana zanak'iray samy dada sy neny zay zany le hoe ray raha tena famaritana amin'ny voalohany fa be de be ny atao hoe solondray zay indrindra de ireo lehilahy hafa zany zay manabe an'le zanaka de ireo koa zany de azo atao mihitsy hoe ray ireo atao hoe dada ihany koa ary betsaka no resaka an'izay na tsy niteraka ara de antsony hoe dada na antsony hoe rainy de ireny koa zany ao anatin'izay famaritako ny hoe ray ihany koa izy ao anatin'izay raha matomariko ny anazavantsika ny hoe ray zany raha ara-psikolojia koa zany no anazavana ny teny hoe ray indrindra amin'ny teny malagasy de misy hoe ra nanome aina de rehefa nitambatra ny ra nanome aina ra aina de lasa hoe ray zany hoe ny sokajy voalohany zany de ray miteraka nanome aina de lasa hoana le zaza de zay zany izy tena hoe sokajy voalohany ary tena zay ny fantatry ny mpiaramonina rehetra raha vao miteny hoe ray miteraka mbola misy manontany ara rehefa aveo hoe ray miteraka azy ve de miditra indray zany le sokajy faharoa hoe ray piahy de eo am'izay zany indrindraindrindra am'le loha hevitra raisitsika ny lohateny hoe manoloana ny fanamby ankehitriny manoloana ny fanamby ankehitriny zany de miova tokoa ny fiainana ankehitriny de indraindray tsy tafapetraka tsara le hoe ray tena hoe na miteraka ary izy de le toerana maharay tsy voatana tsony de indraindray ara ny ray tsy niteraka ny ray piahy no mahay bebe kokoa ndray ny adidy amin'ny maharay manoloana ny zanaka ka misy ihany koa amintsika malagasy moa misy ny hoe ray rehefa maritra koa tsika de hoe ray aman-dreny teny ray aman-dreny teny roa de rehefa mipetraka fotsiny anefa le hoe ray mandeha rery le hoe ray zay vao mivelona ao amin'ny sain'ny olona anankiray ny hoe nanome aina azy fa rehefa hoe ray aman-dreny ianareo ray aman-dreny de mba ray fotsiny le izy fa rehefa miteny zany tsika hoe ny ray dada zay tiatsika olona zany zay de misy sokajy anankiroa hoe misy ny ray miteraka tena nanome aina namorona an'le zaza de misy ray piahy zay mamelona ihany koa mamelona miezaka mamelona mitovy amin'ny ray miteraka mazana ny ray piahy ia misaotra anareo telo mirahavaviny amin'izay famaritana ny amin'ny ray na dada izay inona kosa ary somary efa nanatsiditsidika kely avokoa ianareo tsirairay avy momba ny zava-misy ankehitriny fa nde tena hoe hoapetratsika mba zava-tsara ny mpiaino hoe inona ary le fanamby ankehitriny andrasana amin'le hoe ray ireo zany raha hoe faritatsika tsotsotra aloha zany hoe inona le fanamby ankehitriny amaly ndraiky io aoko ny toko de ozy hoe ny rehefa miteny hoe fanamby ankehitriny de iziko angamany tsy hoe iziko fa ny fomba ndraisako azy de hoe ahoana ny fomba amaritatsika ny ankehitriny inona zany zao teny hoe manamarika ny toetoetra ny fiainana ankehitriny rehefa zay nijerevantsika de hoe rehefa miainga fianakaviana foana zany nijerena de hoe ankehitriny zany de tsy ny ray tsony tsy ny lom-pianakaviana irery antsony no mitady vola mivoaka ny trano fa ny reny ihany koa mandeha eo zany le teo zany tsika ny loha hevitra de hoe ray na dada manahoana de eto zany mampiditra kely le reny ndray hoe zao zany zao ny reny mpianakaviana koa de miditra mandray atsehatra mihitsy zany hoe famelomana ny akohonany zany zay zany atao hoe ankehitriny zay fa tsy niainana taloha rehefa miditra zany zay raha zay fotsiny jerentsika de misy zavatra terak'izay be de be mihitsiny zany hoe raha taloha zany ny ray mpianakaviana fotsiny
no andrasana apidibola amelona zao a ny reniko milatsaka atsehatra mapidibola de nefa rehefa mikitra ny reny a de misy le andraikitry ny reny hatram'izay le hoe reny manahoana inona no andrasana amin'ny reny inona no andrasana amin'ny reny inona zany atao hoe reny mama zany a de miova koa zany ankehitriny zany hoe zao zany ny reniko lasa mapidibola lasa manampy ny ray amin'ny famelomany ankohonana karaha le nandrasana azy hatram'izay zany a iny tsy miala mbola eo foana reny ilana tambitamby reny miaino reny miresaka reny manafosafo iny zany tsy miala mihitsy iny tokony tsy esorina tsy miala iny satria efa atao hoe voajanahary ao amin'ireny voajanahary ao amin'ireny iny tsy miala iny fa kosa ny hoe araky ny reny ve satria efa mivoaka ny trano izy tontolo ny andro miasa ary rehefa miasa izy de tena manao mifony tanteraka ka le nandrasana azy amin'ny mareny azy ve le voajanahary ve a mbola vita ny atsakany sy andavany akehitriny zay le fanampy tena fanampy amin'izao fotoana zao zany hoe afaka akinina amin'ny renirery ihany ve ny fikarakarany ankohonana taloha mantsy de zay taloha de zay ny ainatsika zany de eo zany miditra amin'izay ny ray satria raha ny valy teny de hoe reraka ny reny a vizana izy tonga ao trano a olombelo izy misy fetra ny ainy a de mbola ve tsika anaiky ary mbola ny lehilahy ny ray ny dada ve mbola hoe manoloana zany de mbola ionona mbola hijanona am'le nandrasana azy hatram'izay zay manatoko hoe fanamby marina mihitsy zay hoe ankehitriny zany a tsy hoe niova fa miamafy a de miamivelatra be miamitombo mihitsy azy ny andraikitry ny reny aloha voalaza teo fa tsika moa mitodika any amin'ny ray foana hoe ray manahoana manoloana an'izao ny fanahy manahoana amin'izao fotoana ankehitriny iainantsika zao tena hita mihitsy zany hoe mila teilaza hoe le ray mihitsy zany tokony atsapa hoe tsy ohatran'le ray ny fitondrana ny ray taloha tao anatin'ny ankohonana tsony no iainany fa ray tsy hoe ray vaovao fa ray miatrika ny zava-misy ankehitriny zay tsy niainana taloha nefa moa ve raha ny fahitantsika azy lay fanampy ve zany tafita any amin'ireo zay miseho sa miady ho ray loham-pianakaviana Dr. Lampo ny jerevako azy indrainy a raha izay hevitra somary ny tarita ny alejay a de tena marina be hoe nanjary ny voakana melona mitady vola koa ny reny fa na izany na tsy zany a efa hatrany a mpiandohana mihitsy koa ny ray a zany hoe ny lahy de mahita mandrakariva ny zavatra akapobeny ikarakarana na ny famelomana na ny fanabiazana na ny fiahiana na ny fanarahamaso efa nijery foana izy a ny akapobeny fa ny vavy a de ara-boajanahary araka ny resantsika teo a ny atsipiriny indray a no teo ampelantanany de eto zany mety hoe ny aina ve ny fijerenan'izay le atsipiriny zay no le andraikitra hafa zay ny raisin'le reny a de eo zany a no mila iomana ny rehetrarehetra mihitsy maka an'le tenin'ny Margot teo a hoe miomana mila an'izay fiomanana zay zany a mba hoe fierahana tanteraka mihitsy efa hatramin'izay de efa nomanina ny lasy ny vavy a ikolokolo ny ankohonana amin'izay le hoe fahitana ny akapobeny sy ny atsipiriny zay fa nisy nanomana ve ary feno ve le fanomanana ho an'izay le fahitana ny akapobeny na fahitana ny atsipiriny zay ka raha nisy korontana tao a nisy fandaminana ve efa napetraka zay zany ny tena antony ngezabe natao hoe ny ray no resahana amin'ity taon'ity satria ny fanabiazana ny reny matetika na ara-pahasalamana io na ara-panabiazana ny zanaka io a
de misy foana fa zay zany fantaniana mipetraka taminay mpanabe hoe fa iza mbo manomana le ray le ray le faritana teo a na ray niteraka io a na ray pia io a na solondray io a iza ny manomana azy de fotoana zao a everina fa miaraka homanina am'izay ho am'ty le fanampy ankehitriny ty na ny lahy na ny vavy a satria tontolo vaovao zany ny rahana am'izao ao am'lezay le fanomanana zay sy zay fiomanana ho ray zay ho dada tsy ndritsika kokoa araka ny teny dokotera teo moa zany ny hoe any am'le ray a any am'le solondray a any am'le ray pia eo am'le hoe fiomanana ho am'izay a mety tena hoe ho samihafa be tsy hitovy am'le fanomanana ny ataontsika hoe ny zazalahy ny ankizy lahy tany aloha ve zany ny tranga ankehitriny raha izay resakitsika izay ny fomba maliko an'izay zany de zao hoe raha mitentsika hoe ny teo aloha de teo aloha atao hoe miainga tanteraka voalazantsika any izy miainga tanteraka am'le fahasamihafana voajanahary eo amin'ny lasiny vavy teo aloha zany dikan'izay zany le izy satria voajanahary natiora de tsy nila nomanina taloha satria voajanahary lehilahy mijery lavitra lehilahy matanjaka miaro re zany nandeha ho azy tam'le toetra manokana mampiavaka ny lehilahy ny vehivavy koa moa tsisy hafa am'izay koa voajanahary ankehitriny moa tsika zany efa mahita hoe miova ny ankehitriny de hoe ahoana zany no atao homanina ve de za zany raha ny fomba famaliko anazy le zava-misy ankehitriny mihitsy no iainana zany no anova amiko tena anova ho azy na ny lana ny vavy anova ny toetra ny vehivavy iny satria hafa izy taloha hafa ny ainina am'izao fotoana zao de le izy miaina n'le izy iny manabe azy mibe izy zany afa amin'ny zavatra iainany tsisy hafa am'izay koa lehilahy mibe izy afa amin'ny zavatra iainany zay tsy mitovy amin'ny taloha fa hafa de hafa zany ny fanamby atrehany fa ny zava-dehibe amiko zany zao hoe le zava-misy mihitsy no manabe an'le olona mibe le olona amin'ny zava-misy fa ny anazy zany ohatrany hoe ny tiako ampitaina tiako amafisina de hoe rehefa le fiomanana zany eo am'le lahy sy eo am'le vavy de hoe mila mifankahazo le lehilahy mahazo tsara ny fiovana misy any amin'ny vehivavy ny vehivavy satria no le zava-misy mitranga zany de miova na ny lana ny vavy de ny tarehana zany de hoe mila mifankahazo na ny lana ny vavy la mahazo hoe inona ny aina ny vehivavy amin'izao fotoana zao inona ny mahazo azy inona ny ao am-pony zavatra enjehany sy zavatra sotoavana etsetra amin'izao fotoana zao tsisy hafa amin'izay koa ny vavy koa mahita ny zava-misy ankehitriny de mahita ny ainan'ny lehilahy de tokony hoe ahazo izy hiezaka ahazo hoe ahoana ny ainan'ny lehilahy zany hoe le fifankazahoana mihitsy zany eo amin'ny lasy ny vavy am'le fanamby ankehitriny no tena ilaina fa rehefa mifankahazo izy de hifanamboatra ho azy izy de irindra ho azy ny fiarahamonina sy ny fanabeazana ary koa ny fiainana ao anivon'ny fianakaviana zany zay zany no fahitako azy ahoana zany natongavanao anatin'le fifankazahoana satria izay no lalana iangala azy izy ianao ahoana nefa ny atongavany eo raha ohatra zany ny aza zay foana miainga hoe itsika tsy tokony ho tia tenantsika any hitatsika zany hoe za zany mila sary-piaro amin'ny tena koa aloha mila miaro maizia mila koa manana maizia de maneho maizia fa za io miara-miaina am'le olona tsy mitovy amiko de zay le fisokafana le saina toe-tsaina misokatra zany fa tsy terena hoe ohatry ny vehivavy daholo de vehivavy ny tena mangana indrindra vehivavy ihany ny tena manao ny rehetrarehetra fa mila misokatra ny saina hoe ahoana indray ny fijeran'ny lehilahy ahoana ny ainan'ny lehilahy ahoana ny fanirian'ny lehilahy sy ny zavatra mba ho an-tsain'ny lehilahy zany zay ma tsy matetika no olana rehefa vehivavy de tsy mahita fa-tsy ny tena koa de vehivavy ny tena mangana vehivavy ny tena miafy indrindra vehivavy ohatr'izay lehilahy koa manao an'izay koa za ihany ny tena mitady vola za ny tena zao fa le vehivavy taona mandanindany tao tsy de lasa tsy tonga ao anatin'le fifankazahoana fa le zay foana ny azy zany le fifankazahoana tena hoe arabaky tena hoe mila mahazo ny hafa ianao ny hafa tsy mitovy aminao la mila mahazo ny vavy mila mahazo ny lahy marina mihitsy zay hoe mila fifankazahoana zany satria ny fiainana no manabe
ny fiainana ny tokony hojereny tsirairay dia indrindra ny fiainana ankehitriny dia ireo zany ny tokony alabeny tsirairay fa mety hitovy hevitra amin'ny dokotera Lanto koa amin'le hoe iza no andeha ampitany amin'le oleo hoe fisokafan'ny saina voalaza Madame Alety teo aiza no sehatra ahafahana mampitany amin'ny lahy mampitany amin'ny vavy mbola ao amin'ny ankonana ihany ve zany no mety zay ny fanontanian'le olona hoe aiza zany izay lehilahy no andeha hianatra hahazo ny vadinay ny vehivavy dia ny vehivavy koa aiza no hianatra hahazo n'izany rehetrarehetra zany mba hampirindra araky ny voalaza teo hoe tokony hirindra amin'izay ny fiainana rehefa samy mifankahazo ny misy ny samihafana fa tokony hifankahazo ny lahy sy ny vavy sy ny lahy aiza zany no sehatra eritreretina hoe anabeazana n'le olona hisokafany ny say na ibeazana moa zany araka ny tenen'ny Ramatoa Alety teo hoe efa tena le fiainana mihitsy no manery ny tsirairay tsy maintsy ibe eo anatrehan'ny zava-misy de azavady satria za moa no napiditra an'le izy hoe tsy maintsy mifankahazo de aiza zany le sehatra de ny amanokana zany tena hoe miditra voateny mihitsy mialatsina Lanto raha manakana satria mamaly anao avy eo aorinany zay no mahatonga amin'izao fotoana zao le hoe atsoina ny tanora hiditra amin'ny sehatra zany hoe beazina ny tanora amin'izao fotoana zao amin'ny lafiny ara-pitiavana ny fanabeazina tsy resaka saina fotsiny atao maranitra be na ny fanahy fotsiny na ny vatana fa le fitiavana zay adino hatramin'izay tsy nomena sehatra misy amin'izao fotoana zao tena mila omena sehatra be fanabeazana rapoa eo amin'ny olombelona ary iny mbola kely ny ankizy dia mila amin'izay beazina arapo zay ao anatin'ny ankonana zany amin'ny ankonana naiza zany misy azy ao amin'ny ankonana aloha manomboka miditra koa ny any amin'ny sehatry ny fiarahamonina tretratrehitra zany izay le hoe fanabeazana amin'ny lafiny arapo eo amin'ny olombelona zany afaka manome ohatra ve Ramatoa Alety Abraham fanabeazana arapo raha lazaiko tsotra fotsiny atao hoe miteny zany ampanetretena ho tsara manao an'izay ampanetretena ozy zay foana ny anomboanay foana zany rehefa manao ny resaka fanabeazana arapo iny anomboanay dia hoe le fahasamihafana eo amin'ny lasy ny vavy atoko ohatra fotsiny hoe rehefa teraka ny olombelona fantaniana voalohany indrindra petraka dia hoe lasa vavy dia avy eo dia tonga dia iza ny anarany dia rehefa lahy dia atao anarana mahery joary ery tsiresy misy dikan'izay dia rehefa vavy dia iango ianta felana etsetra dia io dia fahitantsika mihitsy zany hoe misy fahasamihafana fototra voajanahary eo amin'ny lasy ny vavy izay tena hoe tsy azo atao inona fa zay mihitsy zany le voajanahary ohatr'izay zany ataoko hoe anombohana an'le hoe fanabeazana arapo eo amin'ny olombelona fa izy zany fanombohana iny fa rehefa aveo izy dia mitohy zavatra hafa be dia be hoe hafa ny lazany hafa ny vavy ilay tsika raha manome anarana dia efa samy hafa dia izy zany midika zavatra be dia be ao aoriana le fiofanana moa ny ataon'io tsara tsy iray andro fa mitohy mandavataona isa-tapa-bolana dia misy zavatra resahana be dia be ao zany fa ny manana zay le hoe rehefa ratrizay ny lasy ny vavy tsy mitovy mihitsy no avy eo natao hifameno le fifamenoana fifampiakinana ratrizay Docteur Lanto zay ihany moa no saika ny resahako fa amin'ny fomba ijerevany azy zany ny Alety satria sy tena mpanabe mihitsy fa za miditra ato amin'le resako ihany hoe amin'ny fijerena mihitsy zany ny mahaolona dia le aina sy vatana zay ny resahantsika dia io mila mahatsiaro zany tsika hoe misy dingam-piainana maromaro ange iainan'ny olombelona anankiray fa raha resahana hoe ny zava-misy ny manabe dia efa olon-dehibe zany no beazin'ny fiainana fa mialohan'izay ao anatin'ny atao hoe dingam-piainana zany hoe ny étape de la vie zay resahantsika foana dia misy mihitsy hatrany amin'le hoe io zaza alohan'ny aterahana io dia omanina ny fanatanterahana ny fanolokoloana azy sy ny fiariana azy eo ankibol'le reniny
Any mihitsy zany a de efa tokony resahana ary zay le anabeazana ny tanora amin'ny fitiavana. Any mihitsy no ametrahana azy ny tanora somary adino izy alieto teo izay le resaka fitiavana zay fotrany hoe raha vao miresaka fitiavana ny tanora de firaisana ranofo nefa raha to ka tena anabeazana amin'ny fitiavana ny rehetrarehetra de le mbola zaza mihitsy zany de efa ametrahana ny hoe hoaiza ny itiavan'ny olona ny tena ny voalohany indrindra de ankafizany koa ny hafa miaraka amin'ny rehefa avy eo iainany an'izay le dingam-piainana zany anomanany ndraiky io ny hoaviny rehefa avy eo. Mitovitovy amin'ny ale teo ihany ny resaka raha ohatra ka zay maty fa za te ametraka tsara an'izay le dingam-piainana zay satria io olombelona io ao akibondreniny io de efa olombelona dikany miara-manomana zany le ho ray mpianakaviana sy le ho reny mpianakaviana miara-manomana ny zanany olo de rehefa avy eo beazina arakaraka izy amin'izay hoe zaza, ankizy, zatovo, tanora, olon-dehibe de tena manabe tokoa ny fiainana satria amin'izao fotoana izao koa de efa misy ny atao hoe école des parents zany hoe raha nisy lesoka tany anananana tany ampandehanana an'io le dingam-piainana io de arenina ary zay no zavatra ngezabe ataontsika amin'izao fotoana izao arenina izay tsy nety mba ahatsaratsara kokoa ny hoaviny rehetrarehetra zany de manana didy ngezabe ny ray ao anatin'izay zavatra zay amaranantsika azy ary ray dada manao ahoana ary manoloana ny fanambekehitriny amin'ny tianantsika azy hoe inona zany le ray inona le dada ny ray de manamafy ny andrasantsika zany ankehitriny arak'izay resaka rehetrarehetra zay hoe ny ray madada azy mihitsy zany no resantsika eto hoe inona zany no tena hoe andrasana amin'ny ray zay hoe dada de le ray zany ny vonina ara-tsaina vonina ara-tsaina hoe hanabe ny ankonany satria amin'izao hitatsika hoe matetika ara lasa ray tsy fidy ny tanora lahtsika amin'izao fotoana izao de lasa hoe ny maharay azy zany tsy tena tafapetraka tsara eo anivony ankonana sy eo anivony fiarahamonina ka mila zany tsika hoe ray vonina ra-tsaina ary ray ihany koa indrindraindrindra mahay mandanjalanja zany hoe mampiaraka ny soa ny mahasoa sy ny mahafinaritra mahay mampiaraka an'izay satria raha vao ny mahafinaritra ihany tafiditra ao anatin'le ray ny mahafinaritra fotsiny ny voarainy fa tsy tafitany amin'ny tsara hoe inona ny mahasoa ny vadiko inona ny mahasoa ny zanako raha vao tsy tafiditra zay de tsy andeha irindra tsara ihany koa ilay fiarahamonina de lasa le hoe le fiainana ankehitriny zany mety hivaralila ny fiainany ankonana anankiray ka mila zany tsika hoe ray mahay mandanjalanja mahay mampiaraka tsara ny mahasoa sy ny mahafinaritra ankoatr'izay ny andray napiko an'izay fandray tanteraka voalazatsika teo ray mahay mitia malala tsara satria tsika ny tena le hoe mila beazina ny lafiny ara-po de andro zany na hoe ray mahay miaina tsara izany atao hoe fitiavana zany tsy hoe tsy na izy taloha fa misy famaritana zany zay atao hoe mila famaritana amin'izao fotoana izao le ataontsika hoe ny ankizy beazina amin'ny lafiny ara-po izay tsy natao hatramin'izay de asaina zany zay fanatenantsika hoe rehefa ao anatiny zany le lehilahy mbola beazy izy zany de rehefa ratrizay izy zany rehefa olon-dehibe izy rehefa de ahay iainana zany tena fitiavana zany hoe tia ny tenany izy mahalala ny maizy azy manaja ny tenany mijoro amin'ny maizy azy amin'ny malelahy sy ray azy fa le afaka miara-miaina aminy tokony ho fatany tokony ho tiaviny ajainy ary ekeny le reny zany ohatra na vehivavy de avy eo
rehefa tena masaka le fitiavana zany oza hoe tiany tenany izy a de tiany hafa izy a de miaraka izy fanometanana zany le tsy mitovy aminy a mba itiany hafa mitaranaka zany asana mazava zay zava-tsara docteur Lanto mankafy ny tenany izy fa manaja sy mitiany hafa ihany koa ary ny hafa voalohany indrindra resahany eto de le vady andefimandry sy ny taranaka miaraka aminy eo zay zany tena zavatra anankiray ngezabe zay tokony ao anatiny le fahavononantsaina zay anana an'le lehilahy fa amin'ny maha olona azy koa de azadintsika fa manam-panahy ny lehilahy mba ahafahany manana an'izay toetra isan-karazany zay ny fanahy mantsy no mamaritra ihany koa fitondrantena amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy atao ka raha to ka ampirindra an'ireo le nyresahantsika ireo izy tsy maintsy moa zany tsy maintsy ampirindra izy le mahasoa sy mahafinaritra araka ny tenen'ny Margot teo fa ampirindra ihany koa zay le fitiavana marina ao anatin'izay ozy de le fankafizan'ny tenany estime de soi ny resaka eto fa tsy égoïsme le estime de soi sy fanajany an'izay olona hafa manatrika azy voalohany indrindra de ny vady andefimandriny zany sy ny zanany de iny moa rehefa aveo miparika amin'ny hoe fianakaviana indray rehefa aveo fiarahamonina sy ny rehetrarehetra manaraka azy ia makasitraka anareo telo miravavy ny amin'izay famelabelarana ny lohahevitra izay fa iampita avy eo tsika any amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpieno ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao eny ary ireo sovetransika amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpieno afaka mitra mivantana ianareo dia ny SMS koa fa maro no ato dia atomitsika amin'ny alalan'ny SMS izany ray dada tia vady aman-janaka manaja tokantrano manao ny adidy manome hasina ny fianakaviana misy fanamarihana ve sa mazava atao famaritana ny fitiavana zany zay ngamba ny avitsika famaritana natao hoe ray tia moa no lazainy voalohany indrindra atao ia SMS manaraka mila dada tompona andraikitra fa tsy manao adidy fotsiny tompona andraikitra sy ny manao adidy misy dikany lehibe fahasamihafana zany ny fandraisan'ny mpiaino azy tenenkela ny olona manao adidy nandray tsisy fitiavana adidy natao satria zany de hoe ataovy ampitiavana daholo zay tokony ho atao mamerina le fitiavana foana fitiavana dada ny SMS manaraka dada mila andeha amin'ny tany mba amin'ny lohany ahatafitanjanany mila ampihana sy tiavina izy mba tsy vary lavo zay zany zao de fomba fijery zay fijery ny any dada ozy hoe tena hoe atao zany hoe mamonte ny dada de mila ampina izy mila ampina mila tiavina izy fa i dada koa tsy dada rery fa le anankiray sy mitovy amin'ny dada koa tsisy hafa am'izay ihany koa misy adidy sy tena hoe ny ainy ray manontolo mihitsy koa manao ny ainy tsy ho zavatra koa izy anabe andreo zanakireo zany hoe mila jaina na i dada na i neny ny SMS manaraka tsy ao anaty lohahevitra iny dia dingantsika ny manaraka dia hoe ny lehilahy koa ange dia tsy mahazo rariny mihitsy eo amin'ny resaka fitsarany fa ny vehivavy foana no mahazo rariny ny azy zany any amin'ilay resaka fitsarana indray eo amin'ny fanambadiana fisara-panambadiana angambo izay zany ny tena tiana tongavana mety mahatonga an'izay satria rehefa miteny hoe fitsarantsika de be debe zany ny faritany teo aloha taloha zany ohatrany hoe vohitsakitsaka amin'ny vehivavy mialatsiny atao hoe raha ny ainana taloha zany de ohatra hoe niaran-javatra mafimafy ny vehivavy de ohatrany hoe zao zany mitady
zao zany tsika mitady sehatra ahafahana ohatrany hoe anampiana ny vehivavy iaina satria taloha zany izy sahirana ny vehivavy taloha de mety zay angamba mety hoe mbola mirona am'izay angamba ny fitsarana hoe mahazo raro foana ny vehivavy satria taloha izy zany atao hoe niafy be vehivavy niafy be de zao izy mba amena sehatra izy aloha mba hitovy lanja satria tao zany izy tena tary ambany be tary de zao zany mba ampiakarina vazivazy tsy vazivazy mihitsy satria zay mihitsy ny zavatra misy ampiakarina zany hoe les zo no sosena taloha no veloma indray eo amin'ny akantoerany fa izany akory tsy mampietry ny lehilahy fa ny lehilahy ny fihizina zay foana moa zany ny resahana hoe le mahizy azy iny ane efa eo daholo fa nisy nalavo zany nisy naetry ho an'ny vehivavy de fongarana fotsiny izay le zavatra nodina tsy hita zay teo aloha fa tsy mampietry any lehilahy mihitsy tsy mampietry mihitsy mazava tsara zay ray mamolavola zanaka mantsangony hoary no izy miombika hevitra amiko avy nareo fa misy ny ray avita io hevitra io ka tsy de mazava loatra mantsy le aleo tena zany mamolavola zanaka aleo tena ka raha ny rarisynetsiny de zay no tanjon'ny fanabeazana ahatonga an'le zaza aleo tena sy azaka tena fa tsy hoe anao zay tian'ny ray aman-dreny atao zay koa matsy misy fatsoana ihany amin'ny hoe ohatra hoe hevitra fotsiny ity satria hitako foana tena le dada zany tamin'ny fotoanandro teo mpanamory fiaramanidina izy ohatra fa tsy tonga tamin'izay sehatra zay izy no ny antony maro samihafa de rehefa niteraka lahy izy na niteraka vavy de ataony mpanamory fiaramanidina de mamono tena mihitsy izy mba ho mpanamory fiaramanidina le zanany zay tsy eritreretiny zanany akory de eo zany le tanjony fanabeazana am'izay zay le ataoko hoe fijerena akapobeny ataon'le ray mpianakaviana no mijery ny zanany hoe aiza no tian'le zanany ale de mifanampy am'le reny izy amin'ny antsipirindresaka mba ahatonga an'le zaza aleo tena mahatsangany hoary araka le voalasa teo ampiko ihany koa hoe eo mihitsy zany mipetraka le hoe fifankazahoana zay eo mihitsy mipetraka le hoe fifankazahoana le voaresakitsika tany aloha tany hoe mifankazo tsara ampovy ny ray sy ny zanany ary ny reny sy ny zanany ary ny ray sy ny reny satria ny ray sy ny reny mila mifankazo afany ifameno sy ifampiakina telo jour zany telo masana andro resika ny antso miarabanao tompoko miarabanareo efatra amin'ny raha vavy moa zany nareo zay indrindra eny tompoko dimy menada lahatokanao zany lahatokana de miraso anareo aloha amin'ny taona vaovao de hitahita soma tsara ndraiky taona ty mahafinaritra be le fandarana miankina amin'ny ray mpianakavy fa ny fahitako azy raha tiana androso tsara zany ny mpianakaviana ray tokantrano ray sy mba ho lasa fitaratra eo anatin'ny fianakaviana anatin'ny tokantrano ray mpianakaviana tokony hametaka anazy mihitsy aloha ny tokantrano hoe dada raha ohatry mipetraka amin'ny toerany dada de tsy lasa lavitra tokantrano eo zany hoe ao koa ny eny manampy an'izay ao zany le mandrafitra le hoe fermeté sy le tandray raha ohatry reo mihitsy no mipetraka anatin'ny tokantrano eo de lesao zava-poana ihany ka lasa jere mety tsisy rehefa tsisy atahorana zay mety izy many amin'ny sehatra many amin'ny sehatra rehefa tsy atahorana mety izy rehefa tsy atahorana dada de tsy lasa lavitra mihitsy tokantrano eo noho izany zany ny ray mpianakaviana de tokony natao modely-piainana
le modely tena zany zany fivarolavo aloha zany amy resaka toka diara vehivavy tsy mivarolavo am'izany satria hoe modely eo aminatin'ny tenany modely koa eo anivon'ny fiarahamonina satria ny ankizy na ankizy iza na ankizy iza de dada ny azy ny tiana jereny dadanay ohatr'izao dadanay ohatr'izao na vavy kely io na lahy kely ary tsy misy hoe olona mahay indrindra zany ato ambony tany afa-tsy dada tena dada zany de zay zany nanetanako indrindra nareo vehivavy tanteraka zay raha tsy ianareo vehivavy satria ianareo vehivavy no mpanolotaina indrindra ny raim-pianakaviana raha ijery firenena anankiray satria matoa mandehibe mandroso be firenena io tsy le président de la république mampandroso an'io fa le tolotsaina manokan'ilay le renim-pianakaviana zany zava-dehibe zany ny fisianareo renim-pianakaviana eo anatin'ny tokantrano fa kosa tsy hanao an'le hoe araka filaza amin'ny papanay zay moa raha de Mozambique ina le raha de Mozambique le menmenina be tsisy afarany vo misy zay zany fa de tsara le fandarana tsara fa azo ampiarina ze zavatra amenareo zay ny zany mba atsipiko ho atsika raim-pianakaviana hoe fandiova ry zalany ny tokantrantsika fa rehefa mandeha io de tsika rehefa tsy mandeha sapotsika ny tsika lehilahy tompona andraikitra voaloha satria mivehivavy fa tsika lehilahy ohatra masindaza zay masindaza zay fa nyteny any ainy tokony any tokantranona na tonga ny Jesoa ohatran'io makasitraka indrindra makasitraka toko ya manotsika tsisy fanamariana fanamariana kely angamby ny teny namana teo hoe atahorana tokony de ny angamba diko atao hoe ajainy atao hoe tsy hoe tahotra andada fa fanajana andala zany hoe ny fitondratena andala zany tokony hitarika tokony vokatra fanajana no azo avy amin'ny fitondratena andala fa le tahotra somaro le teny zany atao hoe tsy mampivelatra ny zanaka ihany koa le fahatahorana zany atao hoe fanajana zany lamidamina kokoa ya ho anay maty vady neny no mienjana mandray ny andraikitry ny dada sady milefitra mandray ny andraikitry ny reny tena marina be zay le hoe zava-misy iainana zany no manefy azy i dadako tsy mba mahay manome aina sy fitiavana fa masika be foana ny tiany lazaina zany de lasa manalavitra azy ny foko ka inona ny tokony ataoko za lehilahy inona ampi-telopolo taona efa manambady aman-janaka ny rainy io zia de tsy mamame fitiavana zay na zay le lehilahy miteny io enina ampi-telopolo taona efa manambady aman-janaka raha jerentsika am'izay zany de hoe tena tsoriko hoe le fanabeazana taloha mihitsy le ray aman-dreny taloha de zay ny ray zany ny reny natao hoe any misy ara-fitiavana fa ny ray rehefa masika izy de avy ibedy izy ibedy de tsy omena tsy zany anampiana ny namana enina amby telopolo taona hoe zay le fanabeazana taloha de zay zany tsy omena tsiny le dadanao satria mbola zay ny ainana de mbola na tiana na tsy tiana mbola mijanonao zay ary mbola hiteny foana zany fa ianao no afaka satria anao raim-pianakaviana de anao afaka manova indray ny fomba hitiavanao sy anabeazanao ny zanakao fa le afaka miresaka amin'le rainao ianao miresaka mpitiavana aminy ko fa tsy hoe ibedy na igizitina aminy izy efa lehibe fa afaka miresaka mpitiavana ianao hoe afa ny fandenjavatra amin'izao fotoana zao afa ny fomba fanabeazana sy fanehoana fitiavana amin'izao fotoana zao miresaka milamina zany ia ny atao hoe ray ankehitriny de mahay mampifanaraka ny zava-misy amin'ny fotom-pivelomana ananana hoso any ankonana marina be mihitsy sa io ny resatsika teo fandrindrana dinganitsika kely iny satria tsy ao anatin'ny loha hevitra aiza zany tsika manambady zaho izy de menadany zanakay ny vadiko tsy manome vola ivelomana itsony
teny azy zay dia lazainy fa tsy mba nanao fiainana hono izy tamin'ny mbola tanora dia mbola tsy afa-po ve ny tiany ho tenena ato anatin'ny SMS fa tapaka asa misy ambara ve ao anatin'ny fananana vady aman-janaka izy zany no sady manantanteraka ny fandrantona fahafapo eo amin'ny fiainana. Iny zany tsy ny faharitany manokana hoe inona moa zany le tena tenena ao anatin'le hoe tsy mba nanao fiainana dia mbola tsy afa-po. Dia tsy tokony ankohona no ampijaliana ao anatin'le izy satria hoe tsy manome vola hivelomana intsony. Raha azoko tsara zany le dada mbola ao anaty ankohonana fa tsy manome vola dia manao fiainana izy zany satria tsy nahavita tany aloha. Ohatra hoe tsy dia mitombona tsara loatra zany raha tsy ray vonina amelona koa ary izy zany fa manjary miteraka fijaliana ho an'ny vady aman-janany dia ohatrany hoe tsy mety ny fiainonana zany hoe satria za tsy nahavita tsy mbola afa-po dia tsy manome volanareo dia hitako hoe misy zavatra tsy tafita loatra ny fanabeazana nyty ray mpianakaviany te talohany hidirany tao mifanambadia. Ia. Ka izay le lazantsika mihitsy hoe le ray zany zao raha vazay dia ny tena no hitany. Tenany ihany no hitany. Tenany marina no hitany. Fa adino izy hoe efa manana ankonana misy vady ao izay silam-panany ary efa manana ny sombony aina izy dia adinon'ireo izay olona izay ray aina amin'ireo zany. Dia izay mahatonga antsika le hoe misy zany le fanabeazany satria tsy omena za tsy miteny hoe amena rariny izy fa miezaka mahazo azy sika satria tsy nisy le fanabeazana ara-pitiavana lafiny ara-pohatra amin'izay tsy nisy dia tsy omena tsy nisy tsy. Miaraba tompoko? Manahoana tompoko? Salama tompoko. Miarabanareo telonravavy. Neny tompoko? Fa mba ny hevitro zany dia zao momba n'le ray sy ny fianakaviana mihitsy zany. Zany ray zany amiko dia mpanoto zany. Tokony miteraka amin'izany ny ray satria izy ny tokony andraikitra voalohany amin'ny tokantrano zany. Dia ny faharoa indray ny reny zany dia tokony manaiky satria raha tena tia azy ny vady ny tian'olo zavaty mafana mihitsy. Dia ny reny ity nefany tsy velona mihitsy ny olona zany raha tsisy ny reny no ny fitiavana. Tsy vitan'ny lehilahy mamelona ny zanany zany raha teo ny vezinareo vehivavy zany. Satria izay vao tena hoe ao anatin'ny tokantrano anao dia izay namatapa hoe tsy vitan'ny lehilahy mamitaiza zany na tsy ampy fitiavana be. Dia ny fahatelo ny zanaka zany dia tokony makatoa mahatonga ny teny amin'ilay makatoa dia zao zanaka lehibe azonao zanaka lehibe izy fa raha sendra na lehibe azonao takin'inona ary izy sendra namana le namana mihitsy zany tena manapotika le zanaka izy zay fahitako azy amiko. Dia mila lanjalanjana tsara zany dia teo zay fa nay zany ara nefa dia tokony efa misy zavatra hoe fampidinian'ny vady zany dia zay azadiny misy resana ny antsony fanamasina sy asan'ny fanamasina zany fa na mikorontana takin'ina ny tokantranonao dia hoe mahatsiaro ny fanamasina sy na le mpanakanto be sy artista malaza be reny ary alohan'ny hidirany eo aty ara molona mivavaka kely dia zay nga mantoky ny hoe mba hevitra zany korokoroana dia engany mba andeha amin'ny fehivava marina to satria tena sarotra zao fiainana. Tena sarotra dia sarotra mihitsy zao fiainana ary tena ratsy ny fampidinika le vady ny fandinika ao amin'izay lasa nitonga any amin'le fisarahana lesika dia engany mba fanoletsika zany satria nareo zany hita mihitsy hoe manana le fahendrena zany ao ka le fahendrena io mila angatahana koa no tsy endritseo anao rava foana na nytokantrano tsy zavatra vanina fa dia mirary soa indrindra to. Epita amin'ny SMS manaraka tsika tsisy fanamariana avy aminareo. Ny anay ny dadanay tena tsy mahatsiaro tena ho ray mpianakaviana mihitsy mizaka irery neny mamelona sy manabe anay misaotra neny tianay be ianao. Ray mpianakaviana tsy mahatsiaro tena ho ray mpianakaviana mihitsy zany.
teny kely angamany malona an'izay misaotra ny eny ozy fa matsapatena zany le kizy hoe tsy mandray andraikitra le ray de ozy aho hoe teny kely zany hoe nareo zanaka zany rehefa tsy mahazo ainy nareo rehefa mizavatra tsy mampandra-saina de nareo zanaka afaka miresaka amiray matetika ozy amitsika amiteny ny ray aman-dreniny rehefa lehibe ny ankizy ataoko hoe matahotra ny zanaka izy tsy tiako le teny hoe matahotra fa matetika rehefa lehibe ny ankizy de ny ankizy misy no manitsy ny ray aman-dreny manabe ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny koa rehefa lehibe ny ankizy de manjary miaino kokoa izy hafa ny raha taloha izy zany tsy miaino fa rehefa lehibe ny ankizy miaino kokoa izy ka oza hoe mety nareo mba mety hoe afaka miresaka amin'ny dada ihany fa le fomba firesana no mila jerena tsara eritrerina tsy hoe sanatria ibedy any data ndratra ny dada mono any data fa satria amboatra dadavintsika anamboatra hitsabo de mila fidina koa zany le fomba afahana miresaka amin'ny dada zany dingantsika zany indray iny aloha fa tsy ao anaty ny loha hevitra raisitsika ny antso manaraka miraba tompoko salama tompoko miaraba tsika rehetra ao de miandra rezina teny vavy moa zany miampen'ny reo izy ireo iaho fafinaritra zao miampen'ny mpanoatra ny fandarana mba tsy ary tena mandotra ny tena satria voa namivantana mahitsy raitianakaviana teraka anankitelo so maretako mety hoe raitianakaviana zany na hoe dada de le izy ny matory farany eo an-trano izy no voalohany indrindra ny eo an-trano matsiary tena sécurité zany ny fiankonana manontolo rehefa hoe ao le idada zay fa raha mbola zay no miseho mbola tsy raitianakaviana fa aloha tokony teny vahiny somary mahalaza tsy hitako zany fiainana azy complément d'effective fotsiny zany ianao rehefa tsy zay raha telo ny sakafo ao an-trano ataotsika hoe efa mianaka izy ka telo olona akao teny kely mihinana fa ianao tsy maninona zay tsy raitianakaviana raha tsy mihahy zavatra ohatran'izany amiko io samy manany amaritany anazy ny tiako tenena manko misy voabolana anakara zay mba matova ohatrany raina lambo izy le fitenena zay maty eo mpahamahanana an'izany honneur anao zay rainao maty eo mpamelomany any ankonanao fa raha raitianakaviana anao maty any an-tranon'olona any anaty fa any an-tranon'olona any de henatra ho an'ny fianakaviana sy henatra ho an'ny fiarahamonina manontolo fa raha eo ampitadiavany ianao amin'ny famelomany ankonanao ianao maty voninahitra ho an'ireo taranaka reo zany nahitra ho an'ny fianakaviana manontolo zay voa maresan'ireo zany fa raha any ianao samatria de tena zany any ampijangajangana any ianao zany any ianao lavo any henatra ho an'ny fiarahamonina henatra ho an'ny taranaka manontolo na izany tondron'ny olona molitra sy ny tena engany tsika raitianakaviana rehetra mba ny raitianakaviana lambo maty eo famelomana vady aman-dreny satria mitenenana zany ny lambo lao mandona le hazo de misy voankazo iny de mintsana daholo mihinana tarana de lambo lao maty eo de honneur ho an'le fianakaviana izay fa tsika raitianakaviana rehetra makasitraka tompo makasitraka anareo efa tao misikimisanina kotra diny tompo trandritra tompoko makasitraka indrindra tapitra ihany koa ny fandarantsika tamin'ity androany ity saorana ianareo telo miravavy ny vahiny tato anatin'ny fandara nitondra an'izay resadresaka rehetra izay makasitraka ny arlivatsika tanteraka ny fandarana de azadonona ny famerenana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny tozao indray veloma tompoko veloma tompoko ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa ampela miary